faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alin'ny zoma fahenina amby roapolo ny volana janoary 2020 sy 2020 ity asainam-panajana ianao araka izany anaraka ny vaovao nangonireo mpanao gazetinay tamin'ity androany ity isataratsika ny vaovao dia mahakasika ny tsena etsy amin'ny petite vitesse zany hoe ny olana eo amin'ireo mpivarotra sy ny commune Antananarivo renivohitra tsy manaiky ary tsy anaiky ny fanapahan-kevitra noraisy ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra etsy amin'ny tsena ny petite vitesse manoloana ny analana azy ireo sy ny anamboarana ny tsena indray tsena vao avy nandanin'izy ireo vola raha nambaran'ireo mpivarotra satria raha ny atomboka tamin'ny tsena hazony teo amin'ny petite vitesse teo aloha dia efa namboarin'izy ireo box vita amin'ny vy izany amin'izao fotoana izao ary mbola betsaka ireo mpivarotra no tsy mbola natafaverina ny volan'ny banky amin'ny fanomerana izay fanamboarana izay ka izay no antony tsy aneken'izy ireo ny fanamboarana indray izay ho tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra arahantsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Mamira Samuel. Taoriny ny mpivarotra tetsy Analakely dia ny mpivarotra etsy amin'ny tsena ny petite vitesse indray izao no kitiany commune Antananarivo renivohitra fikitiana izay fanesorana ireo mpivarotra ary fanamboarana ny tsena mandany analana azy ireo nefa ireo mpivarotra raha nambaran'izy ireo tsy ny fanatsarana no tsy tian'ireo mpivarotra atao fa efa niezaka nanatsara izy ireo ary nanamboatra ny tsena ho box sy vy mihitsy vao tsy elakory izay tsy ala mihitsy izahay satria tompoko le tsenanay efa zao fotodrafitra zao efa nataonay efa natao hatrin'ny ela nanangana tsena izahay nanamboatra n'ireo tsenanay ireo zahay rehefa namboarinay le tsenanay avendray ve dia horodanina indray ny olona tsisy tsena rehefa mampalahelo dia nefa vita ve dia mbola andeha horavana kosa tsy mety zay zany ny zavatra mampalahelo dia zay tsy mety andravana ny tsenanay ary tsy mety aminay le fandravana tsena raha ohatra ka misy olona mieritreritra na tsy fantatro na iza hiprivatiser an'le tsena ame olona hafa n'ity toerana ity efa ela zahay nanajary ity tanàna ty tony contrôle tamin'ny tanao zao tony reny tamin'izany mitrongy an'tony tany tony zay tamin'izany fotoana zany maloto ny tatao anatin'ny toerana tony rehefa naloto tony toerana tony najarinay dia nanamboatra tsena zay sambana vola nanatsara an'le tsenanay zahay efa 20 taona izao no nivarotany reny mpianakaviana ity teto amin'ny tsena ny petite vitesse raha niainga tamin'ny hazo izy ireo dia niezaka nanatsara ny tsena ho vy ary nandaniana vola be izany izay mbola nanany banky trosa azy ireo amin'ny andoavana izany Resanay po ni sanap-sanap arutana tawal amparna tsena aprin tawal telekia sisy mombanay fa momba le commune nakay satria misy tombotsoa be ho anazy le izy fa tsisy tombotsoa amin'ny varotra mihitsy ny trano azy ny tetiziko dia efa mba navozinay zany tena nany mihitsy namidy hatramin'ny tany keo tsy fanavarana tony dia sarotra vola tamin'ny banky hatramin'izao mbola sy tavaverina zany zay zao nivairana 0 boribory nefa zao dia horavana ny tsenanay dia tsekenay mihitsy zany Nisa telonjato arivo ireo mpivarotra voakasika amin'ny fanesorany commune manomboka amin'ireo mpivarotra zava-maneno hatramin'ny mpivarotra legioma raha nambaran'ireo mpivarotra hatrany dia amin'ny febroary izao no analan'ny commune azy ireo izay tsy ekeny izy ireo mihitsy satria ny fono hevitra ambadika sy fanomezana ny tsena ho an'ny mpanambola no tian'ny commune natao